Zakazaka fiarakodia ho tanterahana eny Ambohimalaza ny dingana fahavalo amin'ny slalom fedina ny tompon-daka ny Madagasikara mitondra fanavana mikasika an'iny izay ny talehan'ny hazakazaka. Ny club FMMSA moa zany dia mitrandraka hatrany zava-baovao ho an'ny mpilalao satria ny mpilalao no client antony championnat organisé-na itony dia amin'ity indraitorako ity dia zavatra roa lehibe ny vaovao dia izao rahantsika mahita izao moa zany ny mpiara-miasa vaovao izany hoe ny ankoka sy ny module ireo zany ny mpiara-miasa vaovao izay resy lahatra amin'ny fikarakarana ataon'ny club FMMSA dia vonona izy nanome tanana tamin'ity indraitorako ity dia miezaka zany zay ho ahatratra ny izay zavatra atenainy amin'ny imageny amin'ity mitiamanche ity. Rovina no tanterahana ny faninamana dia ohatrotry ny ahoana amin'ny sabotsy sy lahady 23-24 septembre no 24-25 zany 24-25 septembre no karakaraina le izy dia ny zava-baovao lehibe faharoa dia piste vaovao be mbola tsisy nampiasa mbola tsisy mieritreritra no anaovanay amin'ity indraitorako ity satria amin'ny maha 8e manche anazy efa somary nanaovana daholo ny piste rehetra Ramalala eto Antananarivo zany dia niezaka zany zay mba nitondra zava-baovao tamin'ity dia ny équipe technique anay zany dia nanao tracé vaovao eo Ambohimalaza le hitantsika foana fanaovana réparation io zany eo zay no créé piste vaovao ny revêtement le izy zany dia terre dia misy une partie mandalo pavé dia le mandalo pavé ho saromanay fasika zay zany le revêtement anti slalom ity dia zay koa le zava-baovao.